Gampiaramonina kosa hitrangana ady tany sy mampifanolana sokajina vidy anankiroa samihafa ny eny Ambody Akondro commune Ambody Zanakeny amin'izao fotoana izao. Fototry ny olana ny fisian'ny titra ara-dalàna ho an'ny ankilany ary ny nazahoan'ny mpividy iray hafa didi-pitsarana manome azy rary ny izaka ny tany manontolo. Tonga tena toerana mihitsy moa ny ministeran'ny mponina sy ireo délégation marobe niaraka taminy nijery ifotony ny zava-misy teny an-toerana teny. Fandriamanarivo no mitondra ny akon'izay eo amin'ny sary ny Mamra Samuel. Mirefy 720 metatra tsy mivady mandry ity tany misy olana ity. Olona 5 samihafa ireo nividy ary samy efa manana ny tsiny avy, voasoratra ara-panjakana miaraka amin'ny titra sy ny saritany avy. Tateo aoriana nefa dia nisy olona laza fa efa mividy ny tany ary tonga dia namefy sady nanao fanorenana teo amboniny. Efa tonga vitany fisarena toa taratasy dia hitanay fa vodindrom-barotra tamin'ny taona 2004 no nafany mamefy ny taninay vodindrom-barotra tamina toerana hafa ambany. Natan'izany vodindrom-barotra zany dia tsy voafaritra ny toerana aloha, diso ny anaran'ilay titra ny vidianana azy, tsy voafaritra ny refy, tsy misy délimitation hoe ny tanin'izy ny eo akaiky tanin'izy ny eo akaiky tamin'izay fotoana izay. Nanazava kosa ilay olona nividy fa voafitaka ihany koa ny tenany noho ny tsy fahalalana ny fisian'ireo olona hafa efa nividy ireo tany. Varotra taminay an'ilay tany izy izay nandeha ampatsorana tsy nisy ninona mihitsy ny ara-dalana na ny tany juridika rehetrarehetra fa anazy amin'ny anarany manokana mihitsy ilay tany fa tsy hoe tambatambatra tamin'izy na tamin'izy. Manda marindrano ny fisian'ny varodroa amin'ity toerana ireo 5 mitoto izay efa manana titra. Misy ny taratasy ahafahana manamarina fa toerana hafa ny voakasika ny fifanarahana raha-barotra tany ambadika fa tsy ny manandrify azy ireo. Olana raha teo ny tsy fahitan'ilay voalaza fa ny varotra ny tany. Tonga tena toerana io maraina io moa ny solitena ny ministera mponina nijery fotony raharaha ary nanao ny fampitahany ireo antota taratasy rehetra voakasika amin'ny fizakana ity tany misy olana ity.